Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray rasana vavimalala no ianona amintsika eto amin'izao fotoanan'izao. Falibe indray tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika. Vavaka fembena zay rahano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fembenana ny groupe zay maresy zay miaraka aminay isan'andro manontotosan'izao fandarana mamitsika izao. De tahiny tompo indray tsika rehetrarehetra fiadana tompo amintsika tsirairay avy zay mampandrosan'izao fandarana izao. De matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity ry havana malala. Falibe ny tena komena aminao eto androany. Somary elaela tsika tsy tapahoana teto de fotoana indray androany afahantsika mifampahery eo an-tongotry ny tompoka de tonga soa ianao raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto sendra nandalo ambany masinao ty fandarana ty de teny aminao hoe tsika sendrasendra akory zao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao eto ary nalahatra Andriamanitra zao fotoana zao ka de aza malaky miala fa eno aloha ny bitsika Andriamanitra zay tonga aminao fa mety ho renao anatin'ity fandarana ity ny lakile amoa ny varavarana eo amin'ny fiainanao. Ka de tahiny tompotsika menakavy de mandreta hatramin'ny farany fa be zay mandray anao eto raha androany anao vao tonga eto de raha mampahery anao ny androany de tonga mandray eto raha bitso. Halleluia. De tahiny tompo raha vavy Marizao no hitako hiditra voalohany teto androany de tahiny Jesosy na raha vavy Marizao ary de omban'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao any ianao sy ny ankonanao de fanan'Andriamanitra ilay taridarinanao hatrany amin'izay rehetra alehanao. Fanilon'ny tongotrao sy fanazavana ny lalanao ny tenin'Andriamanitra hitondranao ho any an-danitra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo raha nabavy Marizao, nabavy Fabiola, tahiny Jesosy Fabiola, zanak'andapa Erikaraka, Tsiry Amboaramielina, zapady Fabiola zanak'andapa Erikaraka, Mami, zapady fa mifangaro be ny sary, Mami Kodaleoni, de ao ihany koa i Fabiola zanak'andapa Aimé Manambotso, Marizao Eliana, Tojo, Fity, Nambina Tsiry Amboaramielina, Mami Fabiola, Sandola, Mija, Wendy, Sandola, Selina Rosemina, Kadaka Malala, Andondry, Ranavavy Mihaja, Jesosy Mahery, Berthe Sava, Tongasora Zavitsalama, Jean Angelin, de ao ihany koa i Rala Alain Asany Apôstôly, Jesosy Mahery Mihaja zany, Tongasoa Felana Rakoto, Tery Ralbenja, Berthe Sava, Razana Monika, Mampionina, Nambintso, Makrina, Lovlitina, Marizao, tsisy isaorana, droit anao ny jojano satria anao niditra voalohany teo. Berta, de tahiny tompo isika mianakavy, faly mahita anareo ary de mandreta hatramin'ny farany fa ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika. Ady indray sasany eo ny rahantsika eto elohantsika hira, elohantsika tenin'Andriamanitra ifampahery koa tsika amin'ny alalan'ny famelabelarana androany. Tahiny tompo tody rahony soa, Valtinah ty zanareo Madagasikara, tonga soa daholo anareo rehetrarehetra de matoky sy mino fa ifampahereto tsika. Eno iry tsika, eno vavaka tsika, eno toriteny tsika, eno famelabelarana ny toriteny za rehetra lahatra fa tsy takan'ny nidiranao eto ny voanao eto androany fa mahery sy mitraka ianao. Androany de ianaka amin'ny ranabavitsika Anitra Clarisse na fahongazana fitahiny izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana androany. Nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ranabavy Maman Valtinah na i Hortensine, de ao ihany koa nitondra vavaka ho an'ny firenena amintsika androany nabavitsika Aingonirina na Erika Anatra. Tahiny tompo soameva zasika patitsy Tsiry Amboaramielina efa narabaiko teo daholo ndao ary ivavaka aloha tsika ametraka amin'ny fotoana eo am-pelatan'Andriamanitra. Tahiny tompo ranabavy Anitra Clarisse anao ny fitenenana. Fiadanan'i Jesosy aloha amintsika rehetra
dia hiaraka vavaka isika ametraka an'izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra ary koa angataka mba tsy ho fotoam-berimaina ny fotoana eto fa hisy vokatra azo tsapahin-tanana rehefa tapitra izao fandarana izao. Ao amin'ny bokyny Matio toko faraky amby roapolo andiny faharoa amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Koa handeha aritsika hiaraka angataka hiaraka hivavaka amin'izao fotoana izao ataovy amin'ny mpinoana fa misy valiny tokoa avy amin'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra io raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao indreto izahay tompo amin'izao fotoana izao. Manantona anao amin'ny seza fiandriananao satria hozy izy ianao hoe makanesa tsy ampy ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao hanome anareo fitsaharana. Kondreto izahay tompo iray masina tsara indrindra. Misaotra anao izay ny amin'izay rehetra nataonao. Misaotra ny amin'ny tantananao anay tsirairay avy ka tonga eto amin'ity fotoana ity izao indray. Ary misaotra ihany koa raha iny amin'ny mbola ho ataonao indray. Ary aterinao eo tongotra tompo ny entanay rehetrarehetra. Ary apetraka feno ampelantananao ihany koa izao fotoana izao mba ho feno fanatrianao, ny fanahy masinao ny tompo hifehana izao fotoana rehetrarehetra izao mangataka izay diovy ny fonay, diovy ny sainay, esory izay rehetra pentimpentina mety tsy ahafahan'ny teninao hiasa hiditra ato anatinay tompo ny fandaharam-potoana rehetra, ny fotoana rehetra ny fandraisana anjara rehetra dia aoko fehezinao tanteraka izany fanahy masina tsara indrindra. Raha koa fa raha soa sarobidinao ihany koa Jesosy izao fotoana izao izay tsirairay avy ny fitaovana rehetra izay entina mampita amin'izao fandaharana izao, ny telefonanay, ny ordinateur, ary indrindra ny connexionnay Jesosy aza velo tapatapaka ninona planina ny devoly entina nakanana anay tsy ahafahanay manatrika n'izao fotoana izao noho ny amin'ny raha sarobidinao dia foanana izany pitehanay amin'ny raha sarobidinao mangataka izay ositra vaovao hatrany ihany koa ho amin'ny mpanomponao izay tondra fa melabelarina ny teny eto ny toriteny ny mpandray anjara rehetra ny vavaka ho amin'ny firenena tompo tsara indrindra ianao tompo ho an'izay miainy tsara ihany koa amin'izao fotoana izao mangataka izahay ray masina tsara indrindra aoka tsy ho mpiainy fotsiny mpiainy mpanadino fa aoka tena ho mpiainy mpakatoa aoka ny teny rehetra izay ambara eto dia teny izy fetraikany aminay tsirairay avy anovanay akasika anay raha eo matoky ianao izahay matoky izay satria efa miainy sy mamaly vavaka anay ianao satria hozy izy ianao ina angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany raha eo makasitraka anao sahatsy any amin'ny valibavaka satria ny teninao dia tsy miverina foana aminao raha tsy efa matateraka ny izay nandrahanao anazy ko averinay aminao raha ny aja ny tera voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Halleluja. Makasitraka indrindra ny ranam-bavitsika antraklarisika tao anatin'izay vavaka matsiro be azo moa sy ny tenin'Andriamanitra mihitsy rehefa mivavaka fa mahafinaritra be mihitsy ny anaovany azy. Soa meva tahiny Jesosy Andrina Suizelle tiana rakoto Arzaka Rodine Marie Koda Leonie itody Raonso reo mbola tsy voaravako teo dia tahiny tompo isika mianakavy Zamina kamaradin'i Jesosy tonga soa ihany koa Zamina andao aritsika hieno hiritsika aloha anao hira aloha tsika dia avitsika hieno toriteny izay rehefa mahazatra atsika eto andao ary ataontsika tiritilo elaela tsika tsy ny fampahery teto raha za manokana dia ilaiko tirity androany dia andao hoe raha antsika manao ary hitirity ho voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Dia hoe ho voninahitrytsika mianakavy. Halleluja. Avetsika miverina eto tonga dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika anatin'ity tsy anao maka toerana tsara maka baiboly fa hiaino tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy raha antsika amin'ny anabavy Maman Valtinah. Hoe no voninahitra daholo.
toniafo ary eto ny finoko fane masino midina toniafo fane masino midina toniafo ary eto ny finoko Alléluia. Tsy haiko ianao a fa raha zany dia mila fanavaozana tokoa an'io a ary ilaiko zany hira zany. Mankasitraka ranavavy Anitra Claritsika tanatin'ny vavaka netiny teo a. Andriamanitra manaka pasaomana a malifity azy a, omba azy a amin'izay rehetra ataony a dia tahin'ny tompo a ranavavy. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra isika i ranavavitsika Maman Valtinah mitondra antsika anatin'ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity dia eo ampandrosoantsika ary izy a. Alléluia. Fantainy lalan'irina Jonatana, Razana Monika, i Elisa Tsiala, Claudia Velorso, i Wendy, ireo mbola tsy narabaiko teo a dia tonga soa daholo a isika rehetrarehetra. Samina efa narabaiko teo. Eny ary dao rihitra amin'ny ten'Andriamanitra isika dia aveontsika ivelan'eto antsika rehefa aveo a amelabelatra ny ten'Andriamanitra eto a ny tenako a rehefa aveo. Dao ary a ireo fitaratra antsika rehetra miaraka amin'ny ranabavy Maman Valtinah na Marie Hortensine ihany koa anarany ihany koa zany. Tahiny tompo a ianao anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasitera miaraka avy, tahiny tompo antsika rehetra mpanaraka zao vaoka fiambelana izao. Resiko fahasoavana lehibe manary avy malalaza raha ten'Andriamanitra amin'izao alina mangina izao. Resy ny bebolitsika fa hiara-maki teny isika. Ny teny devakintsika ditinareo amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia toko fahiny amby roapolo. Resintsika mamakeny andiny fahiny amby folo ka faranantsika mandiny fahasivy amby folo. Deutéronomia toko fahiny amby roapolo. Resintsika mamakeny andiny fahiny amby folo ka faranantsika mandiny fahasivy amby folo. Raha samy mahita devakiky amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy soramandry eo ambony. Teny farana hampazoto ny Israely hatoky ny fahasoavany Jehovah sy mpanaraka azy. Halleluja, amen. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anilo no andidiany Jehovah Andriamanitra anao, anaraka ireo didiny sy fitsipiny ireo. Koa tandremo sy araho amin'ny fona rehetra sy ny fanahina rehetra ireo. Efa nampiteneny Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitra izy, ka andeha amin'ny lalàna sy hitandrina ny lalàna sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao, ary eny ny feony. Ary Jehovah kosa efa nampiteny anao androany fa firenena raketiny soa ho azy ianao, araka izay nolazainy taminao, mba hitandremanao ny didiny rehetra sy hanambotra anao ho ambony ny firenena rehetra izay nataony, ho fiderana sy ho anarana ary ho voninahitra, ary mba ho firenena masiny ho an'i Jehovah Andriamanitra ianao,
araka izay nolazainy. Halleloia, amen. Izao ten'Andriamanitra izao rehefa malala dia mampatsiahy isika hitandrina ny didiny sy hanaraka ny fitsipiny. Rehefa malala ndao isika rehefa malala hanaraka ny didin'Andriamanitra sy hitandrina fitsipiny rehefa malala fandramantsika ny didiny rehefa malala no azahoantsika ny soa ndao rehefa malala. Ndao isika hitandrina ny didin'Andriamanitra sy hanaraka ny fitsipik'Andriamanitra. Aza atao kivazivazy rehefa malala ny fitandriamantsika ny didin'Andriamanitra sy fanarahantsika ny fitsipiny rehefa malala. Aokantsika kristiana, mba ho kristiana mendrika hitandrina ny didin'Andriamanitra. Aza vela atao kivazivazy ny fitandriamantsika ny didiny. Ary zao misy adinontsika rehefa malala ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa malala napetraka didy folo hitandriamantsika. Rehefa malala rehetra ndao tsika rehefa malala hitandrina ny didin'Andriamanitra. Zay mba azahoantsika ny soa avy amin'Andriamanitra. Ary aza manana Andriamanitra kanfa fa izy irery ihany tompontsika rehefa malala ndao sika rehefa malala. Aza manombo tombo roa fa izy irery ihany tompontsika. Oka amin'ny fontsika oka ny fontsika rehetra rehefa malala no anarahantsika ny didin'Andriamanitra sy antontsika ny didin'Andriamanitra rehefa malala. Aza atontsika kivazivazy rehefa malala fitandriamantsika ny didin'Andriamanitra. Na n'aiza toerana misy anao, na am-piangonana, na amin'ny fiarahamonina rehefa malala mijoroa amin'ny fahamarinana rehefa malala mitandrema amin'ny didin'Andriamanitra rehefa malala. Oka manao sitrapon'Andriamanitra tsika rehefa malala mitandremantsika ny didiny mba ho firenena mendrika ny firenenantsika rehefa malala zafisena. Oka hitandrina ny didin'Andriamanitra. Aza atao kivazivazy rehefa malala. Nahoana tsika kristiana ny tsy mitandrina didin'Andriamanitra? Rehefa mitandremo rehefa malala ny didin'Andriamanitra. Aza misy adinonina na dia iray ihany. Nahoana tsika kristiana miara amin'ny didy fahefitra? Nefa didy fahefitra rehefa malala na eny nataon'Andriamanitra hoe mahatsiarova Andriamanitra dia nanao, mahatsiarova ny andro sabata. Nefa tsika kristiana vitsy mitandrina didy fahefatra rehefa malala. Ndao rehefa malala hitandrina ny didin'Andriamanitra sika. Zany mba ho raketiny soa ho azy ny firenenantsika ny fitandriamantsika ny didin'Andriamanitra rehefa malala. Ndao rehefa malala hitandrina ny didin'Andriamanitra. Aza misy adinonina dia ray ihany didin'Andriamanitra fa izy irery ihany Jehovahandriamanitra ny tompontsika rehefa malala. Nefa tsika mbola manao kivazivazy mbola misy nanadininy ny didin'Andriamanitra. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo nday hitandrina ny didin'Andriamanitra sika. Hanaraka ny fitsipik'Andriamanitra tsika rehefa malala. Efa milaza baiboly didy folo nomen'Andriamanitra tsika amin'ny baiboly. Oka rehefa malala tandremantsika ny didin'Andriamanitra rehefa malala. Alaza misy adinontsika na dia ray ihany ny didin'Andriamanitra rehefa malala. Mba ho firenena raketiny soa firenenantsika ny fitandriamantsika ny didin'Andriamanitra no raketiny soa ny firenenantsika. Raha tsy mahatandry ny didin'Andriamanitra tsika rehefa malala tsy mahita soa ny firenenantsika satria rehefa malala ndao hitandrina ny didin'Andriamanitra hanaraka ny fitsipik'Andriamanitra tsika rehefa malala. Ny fitandriamantsika ny didin'Andriamanitra rehefa malala no hatantsika ny soa, ny hatantsika ny fiadanana rehefa malala. No zay lalana hidirantsika ny fanjakana ny fitandriamantsika ny didiny rehefa malala. Ndao faran'izao rehefa malala ndao hitandrina ny didin'Andriamanitra tsika. Fa
ho any an-danitra tsika rehefa malala ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra fanarantsika ny didin'Andriamanitra ho any an-danitra tsika rehefa malala Andriamanitra dia laza mitandremo didiny ho avy izy ho avy andeha io tahaka ny mpangalatra naviany amintsika rehefa malala oka tsika rehefa malala mba hitandra didin'Andriamanitra rehefa malala satria tsy haintsika ny orany aviany ndao rehefa malala hitandrina didin'Andriamanitra sika rehetra voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka ranabavy Maman Valtinah ho tahin'ny tompony ianao sy ny ankonanao rehefa nieno ny toriteny iny ho tahin'ny tompony ranabavy Maman Valtinah Andriamanitra manankiray-pahasoavana ny mafy ty anao sy ny ankonanao dia zay rehetra ataonao any homban'ny tanan'Andriamanitra avokoa dia maherezatra any hatrany dia mitomboa amin'ny ositra mitomboa amin'ny fahasoavana ranabavy Maman Valtinah dia Andriamanitra ny atsiaro anao foana naroviana amin'izany asan'Andriamanitra izay nataonao izany. Rehefa meno ny toriteny iny teo tamin'ny alohan'ny rehefa narehefa tampoka izany ny toriteny iny dia mba henoko alohan'ny amelabelarana dia voakasika kely ny foko satria izao natonga ny foko voakasika ravana malala. Tena hitako mihitsy le hafanampony ao anatin'ilay izy. Zay ihany no velombenona nomboka tamin'ny toriany teny ka hatramin'ny tsy nijery zavatra be dehibe izy, tsy namelabelatra zavatra be dehibe izy nantady zavatra iny fa dia tsotra. Tandremo mory havana ny didin'Andriamanitra. Tandremo mory havana ny didin'Andriamanitra. Tanao tena ao am-pony le izy. Rehefa nenao izany dia izao ny zavatra tonga atao an-tsaiko ry havana malala. Mbola mihoatra lavitra noho izany fiangavian'ny Maman Valtinah zany, no iangavian'ny anjely, iangavian'ny fanahy masina asy ianao raha hitantsika vatana eo izy. Raha hitantsika vatana eo ny fanahy masina dia mihoatra lavitra noho izany atao Maman Valtinah zany ny teneniny anao androany, hitenenana asy ianao. Andao mory havana, andao mory havana tanina didin'Andriamanitra ary marina ny teniny fa mbola vitsy ny kristianina mitandrina didin'Andriamanitra. Mbola vitsy. Ary mampalahelo ilay satria izao raha vakitsika ilay ten'Andriamanitra dia misy toky. Ary ilay soramanitra dia manao teny farany ampazotin'ny Israely atoky ny fahasoavan'i Jehova sy hanaraka azy. Ambadika io teny io Deutéronome atoko fa enina amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo no vakiny teo dia toky, teny manome toky, teny manome fahazotoana satria misy toky ao ambadika ilay izy. Raha vakiko ilay teny dia vakiko toy izao aminaran'i Jesosy manao hoe anio ny andidin'i Jehova Andriamanitra ao anao anaraka ireo diso fitsipika ireo, kotandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Efa nampiteny an'i Jehova ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy ka andeha amin'ny lalany sy hitandrina ny lalany sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao ary iain'ny feoany. Ary Jehova kosa efa nampiteny anao androany fa firenena rakitra soa azy ianao araka izay efa nolazainy taminao mba hitandremanao ny didiny rehetra. Sy hanandratana ianao ho ambonin'ny firenena rehetra izay nataony ho fiderana sy ho anarana ary ho voninahitra. Ary mba ho firenena masina ho an'i Jehova Andriamanitra ao ianao araka izay nolazainy. Halleluia, amen. Zavatra angatan'Andriamanitra eto dia ny hitandremantsika amin'ny fontsika rehetra sy ny fanahitsika rehetra ninona zavatra maromaro lalany ny didiny ny fitsipiny ny teniny. Izany hoe inona moa izany ry havana malala? Lalàna, didy, fitsipika ary ny feoany. Lalàna izany zavatra tena hoe mipetraka hoe ity zavatra ity lalàna tokony ananako ity dia tokony tsy mivoana amin'ity ity lalàna ity tonga dia arahako fotsiny tsotro izao ity. Ary leo didiny
zavatra teneniny andidiny hoe ataovy zao. Lalàna zany zavatra mipetraka mihitsy hoe ohatra hoe za rehefa mandeha eto de nohony amin'ity lalàna ty de tsy maintsy mivily eto araka ny lalàna de tsy mahazo mandeha eto ozy ny lalàna. Ny Didin indray tena misy zavatra andidiny manaovany zao. Ataovy ty zavatra ty. Alleloia. Ary ny fitsipiny dia zavatra fitsipika rana. Misy fitsipika fitondratena na zavatra tsy azo ioarana. Fa mila manaraka ny fitsipika iny tsika, mila manaraka ny règle iny tsika. Ary ny teniny moa dia ny teniny toka amintsika isan'andro, misy zavatra teneniny zao dia zay zany, ity dia ity zany, ary dia ary zany. Ary ireo zavatra rehetrarehetra ireo ny zavatra rehetra izay avoaka an'Andriamanitra, na fitsipika, na didy, na lalàna, na teny, dia ho tandremantsika sy ho arahantsika amin'ny fotsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra. Mba hahatonga inona zany? Mba hahatonga atsika hitandrina an'io amin'ny fotsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra, zany hoe tena resy lahatra na ny any amin'ny saitsika, na ny any amin'ny fotsika, na ny vatantsika, izay bakon'ireo dia resy lahatra ny amin'izany zavatra tenen'Andriamanitra izany. Hoe ten'Andriamanitra hoe sambatra ngesika izy any amin'ny inona moa misy zay teny zay ato amin'ny Exodus kefa isitsika toko faefatra tsika ny Exodus toko faefatra dia ny fafito sy favalo fa iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manan'Andriamanitra akaiky azy tahaka ny Jehovah Andriamanitra izay amin'izay rehetra hetsotsika azy. Ary iza ny firenena na dia lehibe aza mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra zao izay ataoko eo anatrehanareo an'io. Andriamanitra dia manome toky antsika androany. Fa ny zavatra rehetra napetraka Andriamanitra, ireo Andriamanitra ny firenena rehetra hoe tsisy manana an'ireo. Averiko ilay ten'Andriamanitra, iza ny firenena na dia lehibe aza mba manana Andriamanitra akaiky azy tahaka ny Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra hetsotsika azy. Iza amin'ny firenena na dia lehibe aza no mba manana Andriamanitra akaiky anazy ohatran'ny Andriamanitsika aramana. Tsy misy. Fantatsika tsara ngeravana zany tantaran'ny mpaminany ny bala zany, ny antso an'ny bala. Lavitra be ny zareo bala. Samy ny antso teo Mosesy ny antso an'i Jehovah. Ny bala iantso ny Andriamanitra 520 lahy ny antso. Fa lavitra be ny azy ny Andriamanitra. Tsy manakaiky azy ny Andriamanitra ary namela azy ho afa-baraka. Iza na dia firenena lehibe aza no manana Andriamanitra ohatran'io Andriamanitsika io. Ianao na dia firenena kely aza sambatra ianao manana an'io Andriamanitra ngezabe io. Ny ary avana ny reharehako dia zao za sambatra manompo an'Andriamanitra. Fa maneran-tany ny Andriamanitra no lehibe indrindra. Ny Andriamanitra no mahery indrindra. Iza no manana Andriamanitra ohatran'io? Tsisy. Ary ny zavatra apetrak'Andriamanitra, apetrak'Andriamanitra, ny didy, ny lalàna, ny fitsipika, ny tenin'Andriamanitra ry havana, tsy mba nisy nataotao foana, ary tsy mba misy filambotsiary na dia ray azy. Tsy misy. Ny didin'ny devolo dia izao, mampiomehy ary leza indraindray. Mampiomehy. Ny olona rehefa manompo sampy dia ohatran'ny zazakely, ohatran'ny olona mahentrika dia olona miniminy foana. Satria maninona? Ilay didy apetraky ny Andriamanitra, ilay didy apetraky ny sampony zareo zavatra mampiomehy, zavatra tsy ohatry ny kilalao anankizy, ohatry zavatra tsy ianareo rehefa idina ny trano dia ataovy mitsongoloka ataovy mitsongoloka ny inona izy ity? Inona avy ny karazana finonompoana fantatrareo ohatr'ireny? Ataovy mitsongoloka inona rehefa mafana trano? Ataovy mitsongoloka ny kifafa.
manina zao hoe kofafa ny atsongoloka ary raha Andriamanitra ve nitenanao an'izany Andriamanitra tsy niteny antsika an'izany tsisy dikan'izany kofafa zay mihitsy tsisy dikan'izany hitanao inavy le karazana zavatra ohatr'izany hoe rehefa be dia be manaova akanjo mivadika nareo mianakavy rehefa atory dia manina zao rano mivadika le akanjo zany mihitsy samy manidy ny bokotra akanjo ny aorianany ao satria akanjo mivadika ny kendakendany akanjo mivadika didy sy lalàna daholo nge zany revany didy sy lalàna daholo zany miopisokatra didy sy lalàna daholo zany samy manana ny didy sy ny lalànany tena teneniko anao zany samy manana ny didy lalàna fitsipika sy ny sisa sy ny rano mangatsika eo mivera mivaravarakely dia tsy miditra ny mpangalatra izay dia mandika hafa rehefa mandefa orina rendritrarehetra reny didy manina dao zao reny dia ataon'ny olona tsy miperaka eo amin'ny tokonana za zao tsy nalala an'izay aza mamafatrano amin'ny alina fa mampivoaka manofo sampy izy zay dia aza mamafatrano amin'ny alina izy fa mamoaka vola manao izy ohatra tsy mampidi-bola bedy mihitsy raha vao mamoaka fako amin'ny alina raha vao mamafatrano amin'ny alina betsaka ho any ary izy arahan'ny olona tsakasy andavany reny nefa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa Andriamanitra rery ihany no manana didy sy fitsipika marina ary mampifanakaiky atsika aminazy ny didy ataon'Andriamanitra dia endriky ny fanakekezan'Andriamanitra atsika dia mahasoa atsika ny didin'Andriamanitra mahasoa atsika ary hitanao ry havana ny tanjony devoly voalohany dia ny hanala ny didin'Andriamanitra eo amin'ny olona satria ny fitandriaman'olona didin'Andriamanitra dia mitondra fahasoavana ho an'ny olona mahatonga ny olona anankiray ho marina eo anatrehan'Andriamanitra mitandrina didiny ten'Andriamanitra hoe lazao amin'ny marina ozy izy fa hahita soa izy alleloia mamelatra elo ao an-trano mampiditra trosa moa izy zay raha tsy diso natao taolo mangazo mo varavara dia tsy miditra ny mpamosavy reny rehetrarehetra reny tsy mahazo mizama soandry letika betsaka reny ke didy sy fitsipika sy lalàna daholo reny fa tsy an'Andriamanitra reny fa zay reny teneny toe ny firenena rehetra nge ozy izy samy manana ny Andriamanitra dia samy tandrina izay ataony Andriamanitra rehefa hitadarabe zay le mpiskidy mpijery andro reny no miteny hoe tsy maintsy laroby amin'ny enina arivo voasitrika io razana io dia inony ataon'ny olona dia manontany teny hoe fa raha tsy zay ary zao natao dia manino tsy te hijery mihitsy ny olona hoe sao dia inona ny eo ambadika izay resy mantany fa mila nefa zany raha tsy atao asa mitepy foana le to dia mieritreritra loza ao ambadika le izy fa raha ny didin'Andriamanitra marina nge tena raha Maman Valtinah teo avany mbola vitsy ny kristianina mitandrina didin'Andriamanitra tsy mamoaka vola amin'ny andro alina zany zao izy daholo zany mihoatra ny didy folo ny lalàna ny sampy betsaka tsy mahazo mihinana tongolo gasy etsika moa zany tsy mihinana kisoa dia mimpanompo sampy koa mba angalany tahaka hoe tsy mihinana kisoa nefa zareo ihany io tsy mamoaka vola andro kamisy na talata azonareo ry havana samy manana ny didiny fa Andriamanitra eto mirehare mihitsy izy ao izy ny firenena dia lehibe aza ny mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna napetrako izay ataoko anatrehanareo zao ny lalàna ny didin'Andriamanitra ry havana mitondra fahasoavana ho an'ny olona mandamina ny fiarahamonina ny olona ny didy sy fitsipika Andriamanitra io raha io atao lalampanorenana ao amin'ny firenena anankiray ary tsy diso zany isy firenena ray izay fa tsy tadidiko hoe izy le izy le hoe nendrzareo natao ny lalampanorenana ataony didy tandremana amin'ny firenena io didy folo io tena ao anatin'ny constitution andry zareo mihitsy
dia zavatra tsaroko izay firenena izay mampiona mety mahatadidy an'izay misy firenena zay tsy haiko Guatemala angamba izy zay Guatemala raha tsy diso ahy efa ela zany dia ny fonja rehetra tao amin'ilay firenena rehefa nidina novaina fiangonana satria manino tsy nisy jiolà tsony dia mipetraka fotsiny eo ny fonja tsisy jiolà tafidy tsisy olona mikadra tsony satria nanino nisy fifahazam-panahy be teo amin'ilay tanàna dia didin'Andriamanitra natao didy teo amin'ny firenena dia tsy nisy nininona ny tranga tsony tsy nisy olon-dratsy tsony dia nidina ny fonja dia novaina fiangonana taty aoriana moa raha tsy diso atao mivadika indray ilay izy dia lasa efa fiangonana indray natao lasa bara indray amin'izao fotoana izao ny olona miovaova ny olona fa ry havana malala dia teny aminao aho hoe Andriamanitra raha nametraka an'izany hoe anino andidiny Jehovah'Andriamanitra ao anaraka ireo didy sy fitsipika ireo ho tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra ny sy ny fananao rehetra. 1:7 efa nampiteny an' Jehova ianao androany efa nampiteny ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy ka andeha amin'ny lalàny sy hitandrina ny lalàny andeha amin'ny lalany sy hitandrina ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao arian'ny feony. Ary Jehova kosa efa nampiteny ianao androany fa firenena rakotra soa azy ianao araka izay nolazainy taminao mba hitandremanao ny didiny rehetra. Alleluia. Ndreka vakitsika ny Exodosy toko faharoapolo. Hoy ten'Andriamanitra hoe efa nampiteny an' Jehova ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy. Vakitsika izay Exodosy toko faharoapolo. Ohatran'ny anao zany Jehova miteny. Nisy fotoana tao am-baiboly tao niteny Jehova dia tsy zakan'ny olona ny feo an'i Jehova. Vakitsika ny Exodosy toko faharoapolo andininy 20. Rehefa avy nanome ny didy folo Andriamanitra manomboka any amin'ny Exodosy toko faharoapolo andininy 1 ihany moa ny andininy 2 ihany moa ny atao ny didy folo. Vita ny didy folo voatenin'Andriamanitra ny didy folo. Aza miseritra ny ranonamanao sy ny sisa andininy 20. Ary ny olona rehetra dia nandray kotrokorana sy feon'ny anjomara ary nahita elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka ary noho ny nahita izany olona dia torakovitra ka nijanona teny alavitra teny. Dia hoy izy tamin'i Mosesy aoka ihany ianao ny teny aminay dia iheno izay fa Andriamanitra no miteny aminay andrao maty izahay. Andriamanitra ry dia miteny amintsika manao hoe efa nampiteny an' Jehova ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy. Impiry ny teny teo amin'ny fiainanao tamin'ny alalan'ny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara. Nisy zavatra nietsika nge teo amin'ny fiainanao teo ry havana. Nietsiketsika be mihitsy ny fiainanao. Nisy kotrokorana sy tselatra ary nisy feon'anjomara. Izany no nitenen'i Jehova taminao. Nandravandravan'ireo olana teo amin'ny fiainanao ireo. Ary tamin'ity indray mitoraka ity satria feon'i Jehova mantsy io le henon'ny olona io kotrokorana feon'ny anjomara elatra sy teny nahita elatra sy teny voatra ny voatsetroka. Izany Andriamanitra rehefa miteny. Andriamanitra rehefa miteny misy zavatra tena mietsika ty izao tontolo izao ty havana. Voatsetroka ny tendrombohitra tena miororo ny tany rehefa Andriamanitra no miteny. Ary zaho miteny aminao fa tamin'ny tenin'Andriamanitra efa teo amin'ny fiainanao io niororo ny tany dia nirodana ny fahavalonao, nirodana ny sakana teo anoloanao. Fa tamin'izany tsy tatin'ny olona ny feon'Andriamanitra izy ny olona hoe alao Mosesy ihany no miteny. Fa raha Jehova no miteny dia sao dia maty izay hozy izy. Jehova miteny amin'ny fiainantsika izany tsy zavatra kelikely. Tsy zavatra kelikely. Fa Jehova miteny amiko sy miteny aminao izany zava-matahotra izany ry havana malala. Nefa kely havana taty amin'ilay Deutéronome toko 4:20 teo. Jehova mihitsy rehefa miteny
fa ho Andriamanitra sy ny zanak'Israely izy na n'olo tena. Halleloia. Ao amin'ny Exodus 4:1 isika. Exodus 4:1-7 afaka isika ny teny. Ho ten'Andriamanitra manao hoe satria ny teny le ao amin'ny ten'Andriamanitra hoe efa raha tena Jehova ianao androany fa ho Andriamanitra izy ka dia amin'ny lalany sy hitandrina ny lalany ary ny didiny sy ny fitsipiny ianao ka hiain'ny feoany. Ary Jehova kosa efa nampiteny anao androany fa firenena rakitra soa azy ianao araka ny lazainy taminao mba hitandremanao ny didiny rehetra. Andriamanitra zany rehefa nanifidy antsika mba ho rakitra soa eo anatrehany. Raha mitandrina didin'Andriamanitra zany ianao dia fidin'Andriamanitra ho rakitra soa. Halleloia. Ny zava-tsaro bidy tombontsoa ry avana ny azotsika ao izany fitandremana didin'Andriamanitra zany. Satria amin'ny fotoana mitandrina didin'Andriamanitra raisin'Andriamanitra ho rakitra soa eo aminazy ianao, ho rakitra soa sarobidy eo an-tanany ianao. Halleloia. Ndio vakitsika le Exodus teo. Halleluia. Dia ho alaiko ho ahy ianareo oloko ary ho Andriamanitra reo dia ho fantatrareo fa zany Jehova Andriamanitra reo izay mitondra reo voaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovina Egiptianina anareo. Amin'izao napiditra andreo amin'ny tany izay nananganako tanana omenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia omeko olovanareo zany ho Jehova. Halleluia. Fa natsoin'Andriamanitra zany zanak'Israely dia nentin'ny voaka ary nalainy hoy izy tena manao dia alaiko ho ahy ianareo oloko zany hoe ny amin'ny alalan'ny didin'Andriamanitra nangalan'Andriamanitra ny olony. Amin'ny alalan'ny didin'Andriamanitra napetrak'Andriamanitra dia izay nitandrina andriny dia niraisin'Andriamanitra olony. Ao amin'ny ary ny olona rehetra teneniko anareo ny olona rehetra nampahafantarin'Andriamanitra ny didiny daholo. Ny olona rehetra namen'Andriamanitra ny didiny daholo. Nandalo teo anoloan'ny olona rehetra ny didin'Andriamanitra. Isaia 4:20. Isaia 4:20. Andiny 10. Ny didin'Andriamanitra, ny fanomezan'Andriamanitra antsika ny didiny dia tahaka raisin'Andriamanitra fanomezana antsika soa. Satria araka ny teniko taminao ny didin'Andriamanitra dia mitondra fahasoavana, mitondra antsika mankany amin'ny tsara. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe lazao amin'ny marina fa ahita soa izy. Ao ambadika ny fitandremantsika didin'Andriamanitra dia mahita soa men'Andriamanitra soa foana antsika. Andininy fa Isaia 4:20 andininy 10 vakitsika. Mba tonga teny amin'izao tontolo izao ihany koa ny didin'Andriamanitra ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy dia tsy mety mianatra fahamarinana izy. Efa na dia anatin'ny tanin'ny fahamarinana izy mbola manao meloka ihany ka tsy mety mijery ny fahalehibiazan'i Jehova. Eo ny nampiavaka ny ratsy fanahy. Samy asian'Andriamanitra soa indray andro sika nisy toloteny teto hoe na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy dia samy men'Andriamanitra rivotra iainana, samy ataon'Andriamanitra hiposahany masoandro. Anao zao tsy antsika mivavaka dia antsika ihany no nahazo rivotra iainana, fa nomen'Andriamanitra rivotra iainana ny olona na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy. Andriamanitra raha miteny an'ity hoe na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy tsy mety mianatra fahamarinana izy. Ny tanjon'Andriamanitra zany dia mba hianarantsika ny fahamarinana. Zany hoe Andriamanitra zany raha manome antsika ny fahasoavana sy ny soa sy ny tsara rehetra dia mba tokony hitarika antsika hianatra ny fahamarinana ireny. Halleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny ratsy fanahy na dia nasiana soa aza no velomin'Andriamanitra, no tahian'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra izay tokony ilaina
teo amin'ny fiainana fa tsy nitarika azy nakany amin'ny fahamarinana zany, tsy nitarika azy hianatra fahamarinana zany. Ary na dia efa tonga ao anatin'ny fahamarinana azy, na tonga anaty fahamarinana, efa tonga anaty fahamarinana azy amin'ny ratsy fanahy, dia mbola manao ny ataony ihany, mbola manao meloka ihany. Ary na dia efa anaty fahamarinana dia tsy mety mijery ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ianao zao efa ao anatiny, angelavana ny zavatra tena mampalahelo hoe teneko anareo hoe fahamarinana angelavana zao toriana amintsika isan'andro isan'andro zao. Fa mampalahelo raha nanara-bavao zao tsika. Manina moa tsika ravana no mitory an'izany foana isan'andro, didin'Andriamanitra ka didin'Andriamanitra. Indray tsika mety leo indray tsika tena monina aminay hoe io indray fa didin'Andriamanitra foana, didin'Andriamanitra. Fa zany efa tena teteny aminao, iza ary zao ny sisany mba mitory an'izany. Ny didin'Andriamanitra fa havan'ny devoly ry havana malala, satria fantatry ny devoly fa amin'ny fotoana anankiray ny olona mitandrina didin'Andriamanitra dia mahita ny sosiny tsara izy zay. Ezahan'ny devoly, nafinaritra izy tenin'olona zay hitako teo amin'ny réseaux sociaux, tsy haiko na Facebook na inona hitako zay, ozy ilay olona hoe zao izy izy ny devoly hoe ozy izy omeny anao daholo ny zavatra zay tianao, ozy izy omeny anao daholo ny zavatra mahafinaritra mamirapiratra zay tianao. Dia ilay mpanao gazety, sina ozy izy ny tanjony amin'izay, amin'izay ianao ozy izy mahafoy ny zavatra rehetra. Inona ilay zavatra rehetra anankiray tena ngeza dia ny fiainana mandrakizay. Ry havana, tena tsy tatin'ny devoly mahita olona ray ho any an-danitra zany. Dia omeny aingana izay zavatra ilainy, omeny aingana ny zava-mahafinaritra mba tonga ny olona iny tsy handry an'izay tandrina didin'Andriamanitra. Dia omeny ny fahafinaretan'izao tontolo izao, dia asiany migoka ny fahafinaretan'izao tontolo izao mba tsy hananana na inona na inona. Satria raha very ny olona ray dia hoy ny tena andro inona moa raha ho azon'ny olona ray ary izao tontolo izao efa very ny fanahiny. Tsy mampaninona ny devoly manome olona miliara eto amin'ity tany ity mba tsy hakaran'iny olona iny any an-danitra, fa mifikitra amin'ny volo eo ny fony sy ny sainy sy ny fanahiny. Ry havana malala, za tena teteny aminao androany ary roty ny fotoana. Raha nandinitsika, za moa elaela zay teny taminareo hoe misy zavatra hitranga mila ame anareo daty resaka 10 septembre ity, dia tsara fantatrareo nahita vaovao daholo angamba tsika fa tapitra tamin'ny faran'ny herinandro iny ny fivoriana ngezabe izay natao tany Kazakhstan, ny rany mpitondra fivavahana rehetra maneran-tany, ao daholo na katolika na protestant na anglikana, tsy haiko na nisy adventiste na orthodoxe na ny judaïsme, fivavahana judaïsme, na ny islamo izay mbola mety misy karazany soatry karazany anankifiry, ny anglikana, ny rehetrarehetra ny ary nahita an'izany, tsika rehetrarehetra ry havana, mino fa ianao anisany nahita an'izany nahita an'izany nareo sa tsy nahita mbavalio tany Kazakhstan natao zany fivoriana zany, nitarihan'ny Papa François, dia teo daholo mpitondra fivavahana rehetra rehetra. Ny tena nitovizan'izy ireo dia izao, mpitondra fivavahana azo lazaina hoe manana ny maha izy azy daholo ireo, fanta-daza maneran-tany, manan-karena, manana solitena goavana. Dia misy silamo ao misy ny rehetrarehetra ao, tonga tao ny boudista, tonga tao ny rehetrarehetra. Dia rehefa jerentsika zay misy vidéo moa any amin'ny YouTube any afaka mijery nareo
dia misy tao anatin'ny fivoriana zay fivoriana fahafito nataon'zareo hatramin'izay fahafito milaza zavatra zany isa fito zany isan'Andriamanitra any isan'ny fiafarana daholo zany dia nivoaka avao ny fehi-kevitra 530 izay tsy ary voatantarako aminao eto fa mijery anao anatin'ny jereva ireo olona rehetra nahita ireo jery tokony ahitan'izany koa eo Facebook eny sy ny sisa tapy fotsiny hoe papa tao Kazakhstan hoe dia hitanareo dia nisy fehi-kevitra 530 nivoaka ilay izy ny tanjona izy dia zao hoe mba hisian'ny filaminana mba hisian'ny firaisan-tsaina firaisan-po ny fivavahana dia faly ny olona mahita hoe ay mba tena tsara kosa zany misy ohatry ny mifandray ve misy ohatry ny miaradia ve misy ohatry ny mifankatia ve fa za ty teny aminareo fa mambadika ireny zavatra ngezabe ireny zavatra ngezabe ary efa za moa ry havana zay mivady vao eny mihitsy resaka misaotra an'Andriamanitra rehefa tany amin'ny 5 taona lasa no efa nahita efa nianatra momba nytso zavatra hitrandro efa nahita tamin'izany izy vita hoe efa mivoavomy daholo ireo zavatra mitranga amin'izao iainantsika izao dia tsy ninona zany fa ny famolavolana sy ny ananganana ilay fanjakana tokana dia nouvel ordre mondial izay metomboka any amin'ny ara-pivavahana aloha satria fantatsika tsara fa ny fivavahana no mifehy atsika ny fivavahana mahatonga mihitsy mibaiko atsika ny fivavahana mahatonga mihitsy ampifizatsika hevitra hafa dia manao any amin'ny fivavahana ny tanjona amin'ny nouvel ordre mondial dia zao ny ananganana ilay fanjakana tokana hifehezana amin'izao tontolo zao ary rehefa nandinika an'ilay fehi-kevitra 530 ny anarana aloha zany ny anaran'ilay finoana zay atsangana dia sisy hoe kristianina ianao sa boudiste ianao sa silamo ianao fa natambatra izy natao hoe krislamo hainareo zany krislamo zany hoe sady kristianina ny silamo ao daholo reo tsy ny tena mahery vaika ary reo ny tena mifanohatra dia natambatra hoe miaraka tsika ny anaran'ilay fotomponotsika natao hoe krislamo ary zao zavatra ny tenenina natao anatin'ilay izy hoe manomboko zao izy dia tsy hisy intsony olona manana doctrine amin'ny tenany zany hoe fotom-pampianarana sy foto-kevitra ho an'ny tenany fa manomboka eto dia zavatra mampirainy atao dia tonga dia hitantsika tsara ny teny taminareo zay fa zany ecumenisme zany dia tsy avy amin'Andriamanitra zany ecumenisme tsy avy amin'Andriamanitra fa piraisam-ponoana zany zao kely avana ratsy ve le mitambatra ratsy ve le mifankatia ny zavatra tsara dia tsotra ny an'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra ary tombotsoan'Andriamanitra inona moa zany zao le fampiraisana ho atao fa inona moa ny natonga an'izany atao hoe finoana protestant natonga an'izany finoana protestant zany nge dia ny proteste ny finoana katolika tamin'izany fotoana noho ny fisian-javatra zay tsy mety eto zao dia betsaka indray mety tezitra aminahy na ny efa mpijery na ny efa mpijery hatramin'izay na ny olona voasendra nijery hoe io fa manaratsy fanen'olona ny aratsianao fa zany tompoko ny atao hoe mitory fahamarinana ary azo fijaliana batain'ny olona mitory fahamarinana ohatra antsika eto zany fanakanana mivaivay zany ary raha tsy mahazaka an'izany dia tsy mila tsy afaka hitory fahamarinana ianao dia zao amin'izay tsy azo atao tsoa zany manana foto-kevitra fotom-ponoana anao manokana inona moa zany zao tia natongavana amin'izany fa izany dia ho voarara amin'izay ny filazana famoahana hevitra foto-dalàna foto-kevitra fotom-ponoana anao manokana inona moa le anao manokana rehefa mivoana amin'ilay zavatra izay ataondry zareo volavolaindry zareo anisan'ny zavatra ngezabe indrindra volavolaina ao anatin'io fivavahana tokana io maneran-tany izay mapetraka izay hivoaka tsy ho ela ny mpitondran'izy io ary mifatapatantsika ny mpitondran'izy satria izy nitarika ny fivoriana tamin'izany dia zao reto zavatra reto
ny andro ivavahana dia tokana ihany dia ny andro alahady. Nisany zavatra ngeza be mihitsy zay. Ary impiry moa zay teto no miteny taminareo tao anatin'ny toriteny tsy ny hafahafa zay ny teny ary tsy ny hafinendrika zay ny teny ary tsy menamenatra satria fantatra izy inonay nitorenareo ny amin'ny andro sabata, ny amin'ny tokony ankofantsika amin'ny andro sabata. Fozy ilay mitovy foana io hoe resaka andro zany tsy zava-dehibe dia manontany ianao ary nahoana ary no mavita ivorian'olona tena ngeza be amoahana foto-kevitra anisan'ny voalohany amin'izany ny tokony tsy ivavahana fa tsy ny amin'ny andro lahady. Fa inona teren'Andriamanitra? Mikofa amin'ny andro sabata, andro sabotsy. Dia hominoa anareo anahy fa tsy ho ela, tsy ho ela ho aho rehefa nitenanareo an'izany foana mba hiomanantsika. Dia ho voararo. Tsika zao ry havana hitanareo tsara io zahako lasa mipartager amin'ny compte fa tsy amin'ny page tsony bloqué matetika ny fandarana ataontsika. Inona ny antony? Manomboka mametraka amin'izay ry zareo fa izay manotohana an'izay foto-kevitra napetraka ry zareo fa andro lahady ihany ny ivavahana dia ho voaitsika. Ary ny olona hivavaka sabata tompoko ao aoriana kely ao dia mihoatra noho ny hanenjehana ny terroriste no hanenjehana ny olona mivavaka sabata. Satria ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ilay mpanohatra an'Andriamanitra dia hamadika ny andro, hanova ny andro sy ny fotoana ary havana malala. Za dia teny amintsika androany. Andraotsika hitandrina didin'Andriamanitra. Andraotsika teny hitandrina didin'Andriamanitra. Fa raha mitandrina ny didin'Andriamanitra isika dia tsy hafangaron'Andriamanitra amin'ireo. So dia adininao ary ilay ten'Andriamanitra ny vakintsika teo. Teotorinao miantoko fahinam-roapolo. Ianao izy raha mitandrina ny didy dia hanandratany anao ambonin'ny firenena rehetra izay ataony zany ho fiderana soa anarana ary ho voninahitra. Ary mba ho firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra anao araka izay milazaina. Andeha amin'izay hivoaka tsy ho ela ny baiboly atao hoe Biblia 2000 ny anarany, izay volavolaina anaraka ny toetrandro araka ny tenin'ny Papa François. Ho volavolaina satria mila atao misy azory satria tsy mifanaraka amin'ny fotoana iainantsika intsony ny baiboly dia hovaina. Dia nisy teny esorinao anisan'ny teny ho esorinao anatin'izany. Tsy ho tenenina intsony reto teny reto: Jehovah, Jesosy, teny sabata. Mivoaka vazany baiboly dia mety mbola ho hitanao ihany ny teny hoe any amin'ny Joba hoe ka ho fenoko teny ny alahatra vavako ary alala zay hoavaliny tsy hamantatra zay holazainy amiko. Ery lehibe fa no andarany teny amiko, tsy fa izy indrindra no iaino ahy. Mbola hitanao ihany zay. Fa rehefa tonga eo amin'ny teny anankiray ianao hoe Jehovah dia soloina hoe tompo. Miteny hoe Jesosy dia tenenina hoe tompo ary ny sabata moa dia ho foanana tanteraka ao anatin'ny baiboly Biblia 2000 ny teny any amin'ny Exodosy sy any amin'ny Deutéronomia dia ny amin'ny didy 10 dia ny fanafoanana ny didy 4 ny fitandremana ny andro sabata. Mampalahelo izy satria izao no tena mampalahelo an'ilay izy. Mbola tsy atsasamanila ny kristianina akory ny hafa no nahalala sy nitandra ny andro sabata dia efa ho foanan'ny olona izy ankehitriny. Tsy ny atsasamanila ny kristianina no nahalala sy nitandrina izany atao hoe andro sabata izany dia foanana ny andro sabata. Dia mampalahelo niezaka ihany ny tsika nisan'izany ary za miteny anareo androany misaoran'Andriamanitra ianao na fantatra an'io andro sarobidy io. Misaoran'Andriamanitra raha efa makamamy an'io andro sarobidy io, fa io no marika entin'Andriamanitra andrahana ny anjely hitsipona ny azy. Ry havana, mety tsinonao zany zavatra teneniko izany androany, fa io andro anankiray io dia hiantoka ny famonjena azy ianao. Io no mahasari-piaro ny devoly, io no mahasari-piaro ny devoly ary tena tsy afany mihitsy io dia io mihitsy ny mila fafana.
fa raha tsy zava-dehibe ve dia maninona no fafana fa maninona no fafana ary raha tsy zava-dehibe io maninona nataon'Andriamanitra tafiditra anatin'ny didy folo ry havana zay andro anankiray sabata samedi saturday sabotsy raha tsy zava-dehibe ve dia tena nilaina mihitsy hoe ampidina anatin'ny didy faeva nefa zavatra tsy important ry havana manana ateteny aminao androany datsika hiezaka raha nareo voatazonareo io fampianarana io voatazonareo io andro io ny azo a zavatra mbany teny hoe voaka namaky aneno an'le hoe résolution andro zareo zany le 35 résolution le fotikevitra feikevitra nytsoana ato anatin'le fivoriana dia meno an'izy dia zay indry mampalahelo anareo satria zao raha mbola teny amin'ny vato fisaka ny didin'Andriamanitra no potehandreo olon'ireo tamin'ny bomba atomika no potehandreo olon'ireo tamin'ny tsy fantatra avy ny fomba fanampoahany ireny potehandreo tamin'ny lance roquette raha mbola tamin'ny vato fisaka ny didin'Andriamanitra saingy indrisy amindry zareo da atao boko alleloia hoy tenandriamanitra atao boko ny raketako ny teninao ny foko ry havana ato ny didin'Andriamanitra raha izaho manokana ato tsy misy azo na ivoaka lalàna inona ny fitandriamantsika sabata live ohatrany fakimaly reny tsy hisy itsony orarany reny ary tsy ho atao itsony fa ny mampirena andro zareo dia zao mampirena andro zareo dia zao efa atao boky le izy manontany anao androany aiza le izy ao am-ponao ve zany zavatra zany ao am-ponao ve raha ao am-ponao dia tsy misy tokony hatahora fa sy hatahoranao alao hitranga zay hitranga fa ny ten'Andriamanitra dia mitendry alleloia ny ten'Andriamanitra dia mitendry manao hoe Isaia 4:20 marina antsika azy Isaia 4:20 verenako vakina le izy na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy tsy mety mianatra fahamarinana izy eny fa na dia ao amin'ny tanin'ny fahamarinana azy izy mbola manao meloka ihany ka tsy mety nijery ny fari-piasan'i Jehova Jehova avo ny tananao nefa tsy jeren'ireo tsy maintsy ho jereny ihany nefa ny fahasarom-piarinao amin'ny olonao ka homenatra izy eny afo no andevina ny fahavalonao miezaka ny olona tsy mijery an'Andriamanitra inona koa izay Andriamanitra tsy lasirain'ny olona ataon'olona tsinitsiny fantatry ny olona ny falebiazan'Andriamanitra fa ho diny tsy jerena fantatry ny olona ny fahendren'Andriamanitra fa ho diny tsy jerena fantatry ny olona ngery havany ny fanodidin'Andriamanitra io zava-dehibe ary miampika ny fahaveloman'ny olona izay manompo an'Andriamanitra miampika ny fahaveloman'ny olona anankiray na dia tsy zanak'Andriamanitra renao fa noho ny amin'ny fitandremanao ny didy izay napetraka Andriamanitra dia milasa misarika anao ho tafiditra ao ambany elany ho lasa zanany ary tsy zaza sary fa tena zanany amin'ny alalan'ny inona zany no atonganao ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandremanao ny didiny hoe samba hisisika atao ambany elatra ao Jehova tandremoary ny didy koa izy dia ho velona ianao ry havana moa ny tena matra avo ny tananao fa tsy jeren'ireo nefa tsy maintsy ho jereny ihany ny fahasarom-piarinao amin'ny olonao ezaka tsy jerin'Andriamanitra olo ireo fa tsy maintsy ahitanao kosa nefa n'ireo olo ireo dia amin'ny alalan'ny fahitananao arovan'Andriamanitra dia ahitan'Andriamanitra zareo ateteny aminao androany ny avanao malala hivadika krislama zao fivavahany zao krislamita daholo zany tsika raha krislama tsy fantatra zay tsy kristianina tsony indriso satria deke tena tsy ampitosika ngery avany tsy ampitosika ny fitoriana filazantsara tsy nisasaka koa raha nisan'ny kristianina mahalala ny andro sabata dia foanana satria naninona sady tsy ampitosika ny fitoriana no tsy ampy fandresen-dahatra ny olona dia rehefa tsy nilainy dia nisorona taminy ray andro any toro-teny teto indray sabata na fanafobe mihitsy tamin'izay hoy izy amantsy ny olona hoe efa leoleo tamin'izay ngambany amin'ile mitory foana
mitory sabata ka mitory zava-padiny. Dia misy ny adevitra ny amin'ny Facebook. Amin'izany tsaroko misy nisy mpanompon'Andriamanitra izay. Somary narary fo mihitsy izy maheno ny fampianarantsika dia miaro an'ilay andro fampianaran'andro lahady izy dia tena nataony ariary mihitsy tamin'izay fotoana izay ny zavatra nyteneniny ohatrany hoe ho antsika. Zao ry havana, ny teny ahy tamin'izay rehefa tsy tianareo dia omeo anay. Rehefa tsy tianareo ny didin'Andriamanitra, avelao hijanona aminay. Rehefa tsy mety aminareo mitandrina sabata, aleo hijanona aminay fa nahasoa ny fiainanay io. Ary zao mahereza daholo. Ianareo ny teny ireny hoe fihinana daholo ny zavatra rehetra, ho avy aminareo izy ka. Tena ho avy ary tena efa hipetraka mihitsy izany rehetra izany ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe hivoakatra any amin'ny vavorona tamin'ny nangatahany zanak'Israely papelika. Fa ny olona rehetra miteny amin'izao kena hoe kisoa izano olona fihinana zavatra. Fa tena hivoakatra any amin'ny vavorona. Na yaourt ary no hohaninao dia izy kisoa satria hoy izany hoe fihinana io. Andriamanitra nefa ny hiaro. Alleluia. Andriamanitra tena hiaro. Hiaro an'inona Andriamanitra? Hiaro antsika Andriamanitra. Hiaro antsika amin'izany zavatra rehetra izany Andriamanitra. Hain'Andriamanitra miaro antsika amin'izany fa za matahotra nareo. Raha hain'Andriamanitra miaro antsika mandrakity androany, hain'Andriamanitra ny hiaro antsika. Ny angatahako aminao dia izao. Mitsoroatra amin'ny farany ianao. Mitsoroatra amin'ny farany. Tandremo ny didin'Andriamanitra. Tsy manana fa tsisy isitsika. Io ihany ny ahafahantsika manana toky fa omban'Andriamanitra isika. Fa raha miala sy mivoana sy mivoaka amin'io tsika dia hitovy amin'ny olona rehetra izay tavela ety any. Ravana malala, ny didin'Andriamanitra dia samby fiara. Ny samby fiara no hitondra antsika, hitsingevana eo ambonin'ny fandriganana izay ho avy tsy ho ela. Ny didin'Andriamanitra no kerobima, ny samby fiara, ny fiara hitondra antsika hiakatra. Ny didin'Andriamanitra. Tandremo ny didin'Andriamanitra. Raha mbola eto ianao maheno an'ity fandarana ity, ho avy ny fotoana ilovanao an'ity fandarana kely tsika ity, fa tsy hisy intsony ity fandarana ity. Araka ny teny taminao fa ny fanenjehana olona mbola mitory an'io andro anankiray io, ao aoriana kely ao, satria tenenina mantsy hoe manjary mampisy fisaratsarana, manjary mampisy korotana, izay ihany mahatonga ny azy, ny fisiana fitokatokana ny anay zao, ny anay marina, ny anay ny ohatr'izao izay zany le izy. Ka ry havana malala, na iza hiteny, ny iza hiteny, marina nge zavatra le ataontsika. Marina nge ry havana ny andro sabata e. Tena any Jehovah nge ry havana, na masin'ny Jehovah nge ry havana ny andro sabata. Izay mbola mametrametraka an'izany dia tena mitondra korotana eto amin'ity zao dia tena dia araka ny teny taony hoe tena ho tahaka ny miady amin'ny terrorista, ny miady amin'ny olona mpitory didin'Andriamanitra aoriana kely ao. Ka za dia mampitandrina anao, tany mafy izay efa mba azonao. Fa tsy ho ela izany zavatra izany dia hitrangy izany teneniko anao izany. Raha nisy ny voarainao dia tasoa ny an-tanandroa. Ho avy ny fotoana tsy mifankahita intsony tsika, efa fantatrao izao ny marina. Fantatrao izao ny marina. Dia mahereza ny lalahy sy anam-pahavinay malalanay izany fa Andriamanitra manankarepa-soavina anie dia mbola tsy hitsahatra ny hampahery antsika, ny ombantsika amin'izay rehetra ataontsika. Ny zavatra rehetra dia misy farany nge, fa na dia izao fandarantsika manakoako isan'andro izay mifantoka tao anatin'izay efa-taona sy tapany izany izao no tena nivazavazantsika an'izany teto. Nampafantatra ny olona, ary izany mahatonga anareo lasa tia an'io andro sabata io, ny fanakoakonitsika teto isan'andro. Tena nandrana nareo, tena hitinareo. Aza vela veramainy ireny. Fitandriaman'andro sabata no nahatonga ny fiainana ohatrin'io. Ary fitandriaman'andro sabata no nahatonga ny fiainanao hitoy mandrakizay. Ary dia tandrin'andro sabata tsika ny an-danitra. Dia mandrakizay isa-tsabata dia tandrin'andro sabata isika. Masina io ry havana. Ary loharano-tsoa, loharano-pasoavana, fototry ny soa,
fototsy ny fahasoavana rehetra. Hotan'ny tompany antsika menakavy. Za moa tokony sininy fa raha avy amin'ny lanitra Jesosy dia ahita an'izany finoana ty anatintsika izany. Dia andinika ny fotsika dia voasoratra ao am-potsika ny didin'Andriamanitra. Ary afaka mitentsika amin'izay fotoana izany Jesosy na rahako tamin'ny foko sy ny saiko sy ny fanahiko rehetra ny didin'Andriamanitra. Dia Jesosy hoe midira ary amin'ny fifalian'ny tomponao midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Hotan'ny tompany antsika menakavy kristianina isika mandrakizay. Na ho voalefona na ho tapadoha, kristianina isika mandrakizay. Mety ho lazain'ny olona hoe misaratsaraka, manavatena, tsy ry havana. Andriamanitra koa tena hanavaka. Hanavaka Andriamanitra. Izay hoentiny miakatra eo aminy eo amin'ny fanatrehany mandrakizay. Aza matahotra ny havaka izany. Tonga ny fotoana izay manokana, raha avy ny fotoana andarana an'izao asa fitoriana izao, dia tsy ho mafy mihitsy izay, fa dia hajanona eo ohatran'ny tsy teo. Dia ao an-tokantrano izay tandrinandro sabata. Ao an-tokantranonay eo, na mbola ibizibizika izay na misy miaramila mihaino ny ivelany eny, tsy mampaninana anay izany, fa ho tandremanay eo amin'ny fanginana izany andro sabata izany. Satria nahasoa ny fiainanay, didiny Andriamanitray ary didina hasoa ny fiainanay. Hotan'ny tompany isika menakavy toka mpavoarainao izay hafatra izay, dia andao ianao isika dia hivavaka tsika ao aorianan'izany iraha izay. Samy mahery samy hitahin'ny tompontsika rehetra. Mafia tuka,
fitianao fitiafanaianao kanisishapunao tumpo numaniki isishapunao tumpo nutiliki kaninunimunazo iwaminifiainaku isishapunao tumpo atukisaku kanisishapunao tumpo atukisaku. raha tsika vavaka ny avana zany izy zany raha tsika vavaka ihany koa zany toloteny zany dia raha itentsika androany hoe jesosy eo ny sitraponao tokoa no ahafahako mahita anao. Halleluja. Ny fitandremako ny didinao no ahafahako mahita anao Andriamanitra. Lakile an'ny fiainana mandrakizay ravana ny didin'Andriamanitra, ny fitsipika ny lalàna lakile an'ny fiainana mandrakizay. Izay rehetra ny tenenin'Andriamanitra dia mahasoa antsika avokoa. Hatramin'ny zavatra kely mety antsika ho kely, tsy mba misy kely amin'Andriamanitra ireny, ary tsy mba misy diso, tsisy fahadisoana ny tao amin'Andriamanitra raha nitandrina an'ireny, raha niteny an'ireny. Halleluja. Ivavatsika amin'izao fotoana izao dia teneny hoe za Jehova mba te anisan'ny tandrina ny didinao aho, te ho velona Jehova. Zay Jehova tena te ho velona dia ampianary hitandrina ny didinao zay omeo anay ny didinao ho ety aminay mandrakariva. Fa tena te ho velona izay, tena te hiaina izay, te ahitanao izay. Sotra Jesosy malala, sotra ny amin'ny teninao fa ny teninao no mamelombelona isan'andro eto. Misaotra ny amin'ny didinao Jehovah Andriamanitra fa ny didinao no mitazona sy mitahiranay ahitanay ny sosiny tsara dia ny fahasoavana avy aminao Jehovah Andriamanitra. Tario lalana izahay, sokafo anay ny varavaran'ny lanitra mba ahitana isan'andro san'andro ny fahatsaranao sy ny falebiazanao Andriamanitra tsy toa. Halleluja. Tahiro reto olona ireto, mety mbola misy ny taraiky ao arindrinao, mbola tsy niditra amin'izany fitandremana ny didinao zany, mbola nanao tsinitsinina, mbola tena nanao tsinitsinina Jehova. Angatahako aminao dia amin'izao andro farany izao Jehova, amin'izao andro farany izao Jehova, tena hoe miangavy anao hoe na dia tsy ampitosika aza ny fanaparitahana ny filazantsaranao Jehova, mety mbola tsy ampy ny ezaka avy aminay izay mba hirahanao Jehova Andriamanitra. Mety mbola lany fotoana amin'ny zavatra hafa izay indraindray, dia mamindrafo aminay, ary mbola meo fotoana ihany izay ahafahanay mitory, meo anay ny fahafahana ahafahanay mitory, fa tsy ho avelanay Andriamanitra. Manapikipy ny masonay raha mbola misy koa ny ahafahanay miteny sy manambara ny amin'ny filazantsaranao, ny fahamarinanao Jehovah Andriamanitra, dia ho teneninay izany. Be ho hery, ho tanjaka, tario lalana hatrany hatrany. Misaotra Jesosy malala. Da io zao fandarana zao, fandarana kelina ity Jehovah Andriamanitra, tehirizo izy ity. Tehirizo tsy mananavatsy izy ity zay mba fitaovana ahafahanay mitory tahaka ny Jaona mpanao batisa, tsy nanavatsy ny feoany mahery Jehovah Andriamanitra. Tsy nanavatsy ny feoany mahery izy ny tenena ny teny amoron'ny Jordana rehetra teny. Eny Jehovah Andriamanitra, tantely angesy valalany mba fihinany Jehovah Andriamanitra, fa teny amin'ny kosa izy nanana feo mahery Jehovah Andriamanitra. Ity fandarana kelina ity, ny aki radio, io ny mba feo mahery kely ity aminay Jehovah Andriamanitra.
dia tahio anakoako lalandava. Tsy hainay no manao partaziny io Jehovah'Andriamanitra hahatonga ny hoen'ny olona rehetra, fa ianao hifidy andefany zany amin'ny olona izay sitraka ao. Mba hainao hatrany izao fandarina izao, mba hainao hatrany zany fahamarinanao zany ho aparitakay araka sy tratry ny herinay kely fa momba anainao Jehovah'Andriamanitra tsy toa. Dia raha laza sotra ho anao zava-dehibe aminay ny fahavitany ity fandarina ity androany satria tsy herinay natanjaka fahasoavana avy aminao. Dia ho anao reriany ny dera, ho anao ny aja ary ho anao ny voninahitra efa hatramin'izay dia ho mandrakizay mankasitraka tompo malalo. Dia vosasatana varitra amin'nyrano azy efa kitsainy ka na dia litera ray aza tamin'ity androany ity izay rehetra voatolo teto dia tsy azony devolotsaingohana na dia ray aza ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia andao ampanzotsika ny nabavintsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona nabavy Erika. Firenenakavy dia tain'i Jesosy Israely dia manaraka sabata ny sabata feminina mampiarity. Ary zavatra sika manaraka fotoana sy amin'ny firenena. Dia Andriamanitra rehetra indrindra mbola misaotra anao indray misaotra satria mbola menao izao fotoana maro indray ahafahana ny teninao Andriamanitra. Mankasitraka ny fitantananao anankiray satria lehibe ny fitiavanao. Matoa zay mbola mahare-teny sy afaka taminao zany dia mbola tianao zay mitandrina be dia tokoa mididinao ary akatoa zay lazainao, akatoa ny teninao Andriamanitra. Indrindra ny mitandrina ny sabata masinao dia ny sabata tena loamasinao ho andro natokana hanomezana voninahitra ny anaranao. Eny Jesosy malala mety maro be ny olona mbola tsy mahafantatra tsy malala an'izany didinao zany. Fa androany Jesosy dia mbola nampahafantarinao tsirairay hafa didinao ahitana famonjena, didinao ny tena felana, didinao ny mahavelona mety tsirairay avy Andriamanitra. Ka mpianary izay mbola tena hitandrina be dia koa an'izany didinao zany ary kasihy ny olona Jesosy mba tena andalina ny teninao satria tsy fandalinana ny teninao tsy fahafantarana ny didinao Andriamanitra. Tena hoe hoazo maso-tanàny tsirairay avy dia mienteto Jesosy mba tena akatoa tanteraka n'izany didinao zany ary teny mpanomponao teo hoe andao tsika hitandrina ny didin'Andriamanitra dia tena hoe ampianarina tsirairay avy Jesosy mba tsy raraka tany zany fampianarana zany zany teny zany fa tena hoe hitsatoka ty anatin'ny fonay amin'ny vonintsara sy zato aveny ty anatinay zany teny zany Andriamanitra. Aza tena misy raraka tany Jesosy malala satria teninao dia teny velona, teny mampianatra, mamita, mananatra anay dia izany didinao zany. Eny Jesosy malala mbola maro tsy mahafantatra an'izany fa izay kosa Jesosy dia mbola nampahafantarinao sy nomenao fahalalana fa mitory an'izany didin'Andriamanitra satria vitsy ny olona mitory an'izany ankehitriny, vitsy ny olona mitandrina an'izany ankehitriny fa izay kosa dia mbola hitohy hitandrina ny didinao ihany ary mbola naparitaka an'izany maneran-tany mba hahalalana be sy ny maro. Dia ankehitriny Jesosy ka hitodika amin'ny firenena izay hitondra vavaka na firenena izany zay dia miangatany Jesosy dia ny amoahano amin'ny fahasopanahany vahoaka malagasy mba hifono tanteraka, hifono ny vavaka ao, ny vahoaka ao Jesosy mba hitodika aminao ary indrindra hitandrina ny didinao satria mety marobe ny kristiana ao amin'izany firenena izany fa mety tsy malala ny didinao tokoa hoe izany didy izany dia tena hoe hitondra famonjena ho an'ny tsirairay avy. Izany didy izany koa mbola niesoronao teo amin'ny bokyny tsenany izany Jesosy dia tao anaty baiboly fa mbola ampiasaina sy mbola ilaina mandrakatrehitriny izany didinao izany. Ka kasiho Jesosy kasiho izany firenena izany mba tena anana ahitandrina ny didinao akatoanao hanome voninahitra ny anaranao. Eny Jesosy maveny ao mivavaka Jesosy fa mety hoe mbola tsy tena mahalala izany didinao izany dia ampianary Jesosy izany firenena izany. Tsy tiana ho very izany firenena izany, tiana anisany mba voavono izany firenena izany dia okanao hitondra fitoazam-panahy lehibe amin'izany firenena izany, hamono maso-tanàny vahoaka malagasy tsirairay avy ianao Jesosy fa ndio hisavatany olona ny vahoaka malagasy. Ampitodio hitodika aminao fa io ihany ny vahaolana afahan'izany firenena izany mivoaka mpandre, afahan'izany firenena izany afaka mifanitrana Jesosy satria mahatonga izany firenena izany mbola milona ao anaty fanitrana dia mbola tsy ampy ny teninao
mbola tsy makatony teninao Jesosy a fa ndio reny olona any anaty fonja reny ny olona marary Jesosy a marobe ao ny tena karazana aretina mivoaka Jesosy a tena mampalahelo Jesosy ny zaza malagasy tena marary tsy fantatra hoe ahoana Jesosy a fampitodio ny masony vahoaka mba hibanjona inona ny antony izany rehetrarehetra izany satria tsy tonga ho azy amin'ny firenena izany fa misy afatra tianao ambara misy antony mahatonga an'ireny rehetrareny dia tsy trano reny zaza marary rehetra olona any hôpitaly reny Jesosy a reny olona sahirana tsy manakoany reny dia ianao ny anome sakafo azy reny anao no ipitany fiainan'izy reny Jesosy a dia jerevana koa Jesosy ny any afonja ny tondram-pizabana Jesosy tena hoe kasio mba tena hiverina indray a amerina ny didinao a any amin'ireny toerana fiangonana ireny mba tena akatoava amin'ny mpino rehetrarehetra izany didinao izany izany vavaka izany Jesosy dia apetraka teny ampelantananao misy matoky izay fa tena niaino ny vavaka teto ianao ary tena teto ny fanatrehanao ka raha andeha atoy izay tsirairay avy reto Jesosy a dia ota tena anaraka ny tanteraka tokoa izany didinao izany tsy alety aminay ary ianao amin'ny torimasimany sy fahasambaranao anay dia voninahitra ho anao rery ihany a aleloia Aleloia. Mankasitraka ny Andriamanitra tanatin'izay vavaka matsiro izay netiny izay Andriamanitra manankareo pasoavana zany maly fitianao ary nabaverikary dia tongava amin'ny ambony indrindra dia mahirezatra any hatrany dia Andriamanitra manankareo pasoavana amaly fitia sy ombantsika tsirairay avy. Misaotra antsika koa nahatrany hatramin'ny farany teto tapitra ny fandarantsika amin'ny singany amin'ny lanitra Jesosy ka mbola tahiny velona ina soamatsara tsika dia rapitso ndretsika mino eto rapitso amin'ny sivy sasany ohatr'izao dia tahiny tompo daholo ary akiradio point radio 1 2 3 4 5.com averiko akiradio point radio 1 2 3 4 5.com fa anomeny ny onjam-peo akiradio dia mandeha andro aman'alina misy toriteny eto anatin'ny efatra amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva dia tahiny tompo daholo mahireza dia misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany ary sy tetranao nangingina rery teto izay satria tahiny tompo tsika rehetrarehetra ho azy ny voninahitra. Haleloia. Amen.